Ezaka manakaiky ary manome fahafampony mpanjifana ihany koa amin'ny fanarahana ny teknôlôjia vaovao ny Blue Line nisy ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao tamin'ity androandroany ity nanomezan'izy ireo fanazavana amin'ireo tolotra vaovao. Mafalana yato amin'ny Blue Line zany ny milaza amin'ny mpanjifa rehetra amin'ny resaka internet fa efa manana troisième sortie internationale zany Blue Line amin'izao fotoana. Ny fantatsika moa misy ny Sia dia misy ny Lyon. Amin'izao fotoana dia efa misy koa ny Blue Line O3B via satellite izy io ary ny antony idiranay amin'ilay izy sy rahanay miasa amin'ny société américaine O3B dia hanatsarana ny connexion internet zay hitantsika efa tapatapaka foana izy zay tatoato zay surtout tamin'ny mois de juillet teo misy problème be mihitsy ny mpanjifa rehetra amin'ilay izy ka noho izay zavatra mitranga zay dia ny tanjony atao Blue Line moa dia hanatsara foana ny service omenay amin'ny mpanjifa dia izahay zany amin'izao Blue Line Madagascar no anisan'ny voalohany miara-miasa amin'ny société américaine O3B mampiasa an'ilay satellite O3B. Manaraka an'izay dia teknôlôjia no teknôlôjia ihany. Misy produit miaraka amin'izy io ihany koa zany. Misy produit miaraka amin'izy io nouvelle gamme ana connexion internet entreprise napetraka sur le marché ihany koa bénéficier an'io technologie révolutionnaire O3B io. Momba le nouvelle gamme de produits entreprise io dia afaka bénéficier débit jusqu'à 8 mégas amina prix tena mora zany ny entreprise à 300 000 ariary. Dia afaka bénéficier ihany koa izy jusqu'à 20 mégas pour 600 000 ariary. Ireo zany ho an'ny entreprise ireo ho anna société fa tsy adinina ihany koa ny grand public zany hoe ny mpanjifa tsotra any an-trano manana ny connexion internet. Mafalana ihany koa amin'izao ny manambara fa misy produit vaovao zany 4G LTE no anarany.